soloan'ny tantara. Tamberna. Fotoana ianonao ny famerenana ireo trangam-piainana miavaka voarakitra ny tantara. Tamberna. Tantara dia iadonony. Ny tantara nosoratany JV Andriafenomanana no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Fofo mpamosavy. Hainonareo ny feony Yarsliv miaraka amin'ny Sinaizy, Roland ary Arliva. Tovorazana mamonjy no mikajy ny sehatra teknika, Anjarliva no mananjo tosa. Zero mialatsiny kifa tarakely ary Mahasosotra mihitsy. mialatsiny ho ahy Efa adiny firy azo ny joro teto. Eny, zay ty tokoa moa mahandro eo. zay indray zery aizako izay mba fahatarana kely 10 minitra vedy. Itsy 10 minitra fotsiny angery mano fa efa tratiny ihany ny joro teto e. Leo ray ampiandrasinao lava ohatran'izao misy ary mano a. Efa impiry moa ianao ny teninina fa tsy tia miandry zany ahy. Eny avika ifonanare dia aiza dia tsy mba afaka mandefitra kely akory ve anao zery raha mba tena hoe tia marina Zay indray ny ianao. hitako Zay ty foana zany no mandefitra. za zany ty satria za foana mandefitra aminako. Aiza koa? Tsy mbola nisy fotoana ray akory inge zay nifanaovantsika ka tsy nahitanao hoe nivantravatra am'izay ny antony dia zavatra tsisy dikany foana. Ka tsy misy dikany zany aminao ny fijoroko ety nandritra ny fefatradiny. Hoe zany Ny olona ary mano raha tiana tsy ampiandrasana zany na dia 2 minitra aza. ka tsy fidinao ange ny ampiandry anao teo zery. Sady tsy mba ao an-tsaina ho akory hoe mitoejasa nge za ka tsy tokony hijoro ela loatra e. Sa tsy rahanao mihitsy zany? Rahako dia rahako tokoa ka. Ary ny fitiavako ny zanako izay ao kibonao zany zay mamaka hoe hanao ny rahantsika faran'izay aingana mihitsy. Hay tokoa moa. Tsy za zany ny tianao fa ny zanakao. Sao dia mba hatsipinao mora foana tokoa ary aloha rehefa teraka e. Zery afe ianao ve adaly? Asako. Ka ianao nge no foky ho vady tsy oely ary tsy avela hoe hita kibo akory ianao dia tsy maintsy atao vita ny fanoratana antsika ara-panjakana. Ary mariazy ahoana? Sa tsy asiana mariazy indray zany? Niova hevitra sahady angaty ianao Romano. Aiza re zany? Azotsika atao foana zany rehefa teraka azy ianao e. Inona? Zany ko. Niteniteny foana. Inona koa ny dika mariazy rehefa teraka ny zaza vao atao? Raha vao hita kibo fotsiny aza angery mano dia efa tsy misy dikany intsony zany mariazy zany. Zany mantsy nge mitovy ihany ny sarim-boaly nefa efa hita hoe bevoka sy ny atao hoe mariazy efa niterakako. Tsy mitovy zany. Zany sady rehefa avy niteraka angamo mahazo misarim-boaly tsony.
Sady za koa tsy mahandry an'izany ka. Tsy maintsy fitaina alohana ahitana ny kiboko ny mariazitsika. Raha izany aloha ajanona mihitsy. Ka fomba ahoana ary moa nanenjehana an'izany rehetra izany, indrindra hoe ao anatin'ny 2 volana. Ny kibonao moa zao tsy efa 3 volana zao. Ka ahoana moa tsy ahavitana an'izany e. Atao ray andro fotsiny izy rehetra, izay dia miva ny olana. Ka ray aman-dreniko ange tsy manaiky an'izany zery. Tsy misy elantsika an'izay hevitry ny ray aman-dreninao angena dia kely azy. Nahoana kosa ary, inona fotsiny maha ray aman-dreniny azy? Ka tsika ange no atao rarary mano fa tsy ry zareo e. Efa lehibe tsika manana ny safiditsika. Eny e, ka na izany aza zanany ve nanambady dia tsy anana izola aza nevina izy ireo. Ary aza tonoina ange ry zery fa ny volany no hiala amin'izany rehetrarehetra izany. Hay tokoa moa. Atao aneny sitrapondry zareo. Reraka izany fa mipetrahay tsy dia ampifoy za ka. Ahoana ny ipetrahany eo maloto e? Aleo ire, ndao ire aloha. Eto ny tiako ka. Eto mitokatokana tsara. Eny ray arako. Etsy ampifoana. Tena mbola tsy nisy vehivavy nanao ana ohatran'izao mihitsy nge raha tsy ianao ry zery. Raha tena hoe tsy tianao dia tsy manaiky an'izao ko. Ianao ka tena tia? Ay, dia mba porifoy ary hoe izany. Ka zao ka, so fa narahako ny sitraponao izao dia efa porofony. Tahaka izao efa nandeha niaraka tamin'ny namako. Namana iza? Rylody sy riza ve? Tsy laiko tsony ianao miaraka amindreny, azonao izany. Fa ahoana kosa ary? Ka reny nge ry zery mba namako e. Ka tsy tiako ny faneraseranao amin'ireny e. Lehilahy mpisotro toaka sy manao fiainana jilamboto ireny very mamy dia ataonao namana. Ka izay efa mpinamana hatramin'ny mbola keliko. Tsy tiako fa sao dia hanaraka ny fombany ianaoko. Namana ingedo mitarika amin'ny ratsy e. Mpanimba vehivavy fotsiny ianaran'ireny, ohatrany tsy manana nabavy. Okaloha tokoa e. Toa hoe be vokan'reza tokoa ny toly. Ie. Zany ve? Dia izao ilay zandrinay napetrapetrany fotsiny. Efa nilazaina ianao. Tsy mifanafina ninona mihitsy ka ianareo sao dia mba efa nampafantarinao azy koa ary fa hoe be vokanao za. Kefa fatanyko. Mba samy mitantaran'izay mahazo azy. Ay, dia rehefa avy eo dia mifanoro-hevitra-azy. Ka sao dia mba efa napresiany koa ary ianao hisaraka amiko. Na hiteny an'izany aza avy izy dia za ve dia hanaraka an'izay teneny zery. Raha tsy dia efa inonako. Raha za normal no ataonao an'izany dia soroko aloha ny zaza atao kiboko voalohany indrindra. Tena tiako ianao ry zery menina porofony izany aloha. Ty fa nividiako ty izao ny peratra atolotra anao amin'ny vodindrotsika. Ndray. Eny fa tsy ohatran'ny tia nge ny mieritreretiko e. Fa naninona no ianao tsy mba nanontany akory e. Ka zao aloha ty tonga dia resiko avy hatrany fa efa ampanefy anankiray tsika dia atao mitovy amin'ny zanakingamera ny tefiny. Indray toly, ka inandray ary izao mampitomany eo e. Tena tsy miraharaha tsony akiriza. Zany ve? Natsoka izy dia tsy mety mandray telefonina mihitsy. Ka inona koa raha mbola etsotsony azy? Mba manakamy fa nga iny rery ny lehilahy. Ka tsy foko ange izy. Sady efa misy zanany atao kiboko ato vao. Dia izay vao maika tena mila azy. Efa mitena ka esorotany io. Osimby io ange no avindry. Ka ahoana raha namelomandriany io e, ndrirery ary ty efa manitsitra. Ka tsy foko ankizy zanako sady ndriany ange ny nanoro-hevitra hoe raha tindry izy dia ataovy izay ahazoana zaza aminy. Ka tsy naomby izany le tetika e. Niany nefa dia tena naomby tanteraka mihitsy tamin'ny mano. Ka ndringa izany sendra izay lehilahy misainy dia tena mino tanteraka izany mano fa be voky ndry. Miesona mihitsy izy ko. Zany no fomba anganana fanganana ny fanambadiany. Raha tsy misy an'izay nga taitra mihitsy. Dia tena atao tokoa izany ny rarahanareo. Ndray, miperatra fiancé azy evitiako. Io? Ndry, atao tonga tena anaovany. Ka nalaiko fa nasaiko nanefy afy izy. Tetika daholo izany mba azahoana zavatra. Sambatra kendria. Mandro ato koa lehilahy tsotra. Tsotra?
Hoy indry ny fandemena ataoko azo ny mahery rotoly raha tsy zany iny efa nanao ohatrany rida sy lody reny mpandripaka vehivavy. Fa nga mbola mitoy ihany le fanaovandry ody fity. Ary mba moramora ihany fa narindrina aza angely misy sofiny. Ny ody fity tsy azo ajanony zany fa sao de votsitra tampoka eo ny olon-tiana. De ahoana? Ka raha fatany zany de ahoana raha fatany hoe indray androany izy mahatsikaritra an'izany zavatra zany? Ho fatanao vinana mihitsy zany raha tsy hoe indringa no hita tara amin'ny an'izanyko. Tsarovy rotoly fa ndrirery mahafantatra an'izany ah. Fa inona tokoa aloha no antony lazandry an'izany tamiko e ha? Ka ndritra sy inona nge milaza fa tia be andritra de nomeko hevitra e. Tsy de ilaina ihany angeka ilay ody fity raha tena diniany e. Fa ahoana indray? Tsy nanao anefa kanefa de tafaraka ihany izay sy rija taty aoriana. Fa aiza izy zao? Fantaro tsara fa raha nampiasindry ohatran'izay tsy nanary andry izany izy fa nandady lary tamindry. Ohatran'izao ataony mano amiko izao e. Efa midindray ngamba zao ny trano amin'ny firy zao? Oe efa maray ty fa ngay raha tsy efa marana dobla lakile trano reo? Efa misy atika zay ve fa zao lasa nasindry zareo hazo angela isany anatiny. Ohatray zay ny tena maharatsy azy. Avelany takaka tsatoka fotsiny atsasakadiny eo ambaravarana ao vovay. Mafy angeletsy zany le rija ny mahazo ahy zay zany fomba maizan'ny alina mba sy ody alonako zany hony saingy tsy fatany fa bany tsy maintsy manao fiainana satria mbola tano. Zay ngely ty tena rasy am'le manabady lasa misy lamboridy raha mba za kosa aloha tsy voavotrano zany de iny any pitsikako ny vehivavy apetrano ngaly ty tsy be de be. Ny alesy valy tena tiako sy mampirafy azy zany ny toka ihany no valy keliko pirafesako azy. Oza izy anga ino an'lafa lazainy fa hoe manao sipelara vaody alina. Tsy rahako lety zany anitsainy azy zany. Dray aiza moa le lalana eto mitsofoka sa ery. Oza tena efa mamy loatra vely ty nareo lody iny tena tsy maintsy manatitra an'lay ihany fa so mba tsy ho tonga atranonao any koa laha tiako. Ndao are ndao am'izay koa mba mindra fotsy hoe lehilahy niaraka taniko fa tsy vehivavy ary ao lahy hitaritako ny lalany zay ny tsy tiako am'le manao mamy loatra manjary tena sy safodiko. Samy manana ny revony letsy ary lahy zao ngamba tsy mamo fa mbola matanjaka tsara ana mbola ifany sika mijola teny elakela trano aza mbola vitako kadreo oka mariny aza maniry losa resaka letsy fa tena ohatrany voraka be zany lohako zany rija. Voraka ho an'ny lohako sady mitsangana ny voloko tena ino misy mpamosavaka langa mba atahotra ry ty isan'andro aho ohatrany tsy matahotra zany fa androany aho ohatrany tsiko zay nazo ahy. Eo lahy mandeha avy eto alohako mandeha matahotra izy. Ny andro koa ty maizim-bolana be ary nakaiza le brikety tatao posiko tato tena tsita. Fatao inona isorovana lalana atao inona zany efa ary aloha ry ngely ty potoy tsy efa zato metatra io sisa. Mola lavitra lety zany fa izao maizina be zao aloha no hitako kay misy mikitika ny tongotro rija gira lesy lava soa rehetra fokon'olo eo matahotra letsy tena savatra amin'ny tokako fa izy zany iza tena resy sisona ty volo koa hoaizy la
Irarela. Ori. Ai, turti. Se urti irarela, se oi. Ine fa lasa ny azakazakany aloha iny. Enjeo. Wai si. Ty fa ascolti. Tena vehivavy le ty. Mpamosavy marina. Ary aloha tsy lovona amin'ity jirona telefony ty. Ty zany lazainy lisany zany a. Ilisany ndraiky ve adaly dizery ve nylazany lisany fa hoe mivoakal so de mba olona mitovy lesy zany a. Fa sao de veriny lafa adala ary ka tsy alalany zery asako araha vaviny tolingely ty zery efa tany antranony a ka metinetiny mamona koa ngamba ny lisany de ohatrany hoe nahita fahitana lesy inona mihitsy lesy no akalainy lisany any zery a. Tsy misy fahakalana lesy zany na kely azy. Tena fahakalana lesy zany a. Tena izy mihitsy lesy Indrimano. Izery nofo sy raha mihitsy. Ka soary manina raha ohatra ny tazomina de netsona vojeo mba ny rano fokon'olona nahita teo raha hoe tena marina zany a. Olo ty fitsinjovana ny langely ty tsy nanalana baraka azy. Raha olo kafa izy mety efa nataonay an'izay na koa hoe nitaperinay teo mihitsy ny ainy saingy naleonay nampitandrina ny lamoramora. Ny andisany lesy fielonana fantatra lisany zao fa hoe atao tsy hoe landraranay de ataony lisany io rehetrarehetra io. Fantatra ngely ty fa izery ny tena tiany lany rana raha ny hatram'izay fa rehefa hoe tsy nahazaka azy ala vao mody nitododo tany amin'ny tolo rahavaviny zay mihitsy hoe tena lasa nivadika zavatra avy ty resaka ty lesy rylody aleo zany zany resaka zany ka to za mampitandrina n'le rindray ty mifoterana zany lesy ny tena marina ary raha tiany lahazava raha de hoe valy faty tiany laha atao am'zery a zay ny tena antony ampijaliany lany rahavaviny ka nandozany lazy rehefa hoe nitoejazy izy. Oka zava ny resaka fa ray tolo kosa aloha de tena tiako ary tena tiako fa noho izy mizerizery tazona ny zaza kibo no antony atahako amin'ny toy izao ka nahoana kosa ary izy nitadiaviny lary iny sotry satria mbola tsy tehiteraka mbola tsy vonina ny oray-pianakaviana melolankonana mazava so lesy aza tariny lisan'ny lavabely resaka fa manjary mampiady ny mampinamana lesy romano no antony lasana lany zavanisy raha tsy mimola ataona fa afaka tidy zay sarotra inona lesy zany lody ny zahatra lazainareo zany indrindra koa ohatrany tsisy porofo hoe azo tsapaitanana ko aiza ny inona an'izany tsy feniko an'la lesy fa efa saika hitsako mihitsy ny nifiny an'loany rehetra saingy no iala moa de avotsotry am'izao izy tahak'izay banga ny fofombadiny lahy ka tokony nataony lahy mihitsy ange zany ritsy zay vao niny any lahy raha hoe nataony lahy zany zo hoe ataovy zay raha mbola mifanina amin'ny lahy izy amin'ny manaraka de olako misandriny no sady ataoko mivika ny fotopehany am'izay tena tsy afaka monjy vidiana tsony fa ho tratrandro am'izay de mety ho fokon'olona mihitsy no anatitra azy eo ambaravarany lahy tena miavinavina be mihitsy letsy ny vadiny laro lody aiza lesiko isaka mitady any lahy ao an-trano laisany io de lazainy hoe tsy hitany foana moa zay nisy any lahy am'izay ndraiky ery ty de akarapony fotsiny varavarany ka marina koa lasa lesy ny azy satria izaho ange rehefa mivoaka ny trano de tsy mba miteniteny mihitsy na izany aza ve lesy de ohatry reny kosa ny tokony ho famaliny tsy azoko mihitsy hoe inona ary ny raha tsy nataoko azy aza de omena tsiny lesy izy rarany alany dolo ianareo namako satria ianareo ny nitarika aditra ary tena mitovy daholo ihany ngely ty zany rehefa vehivavy zahako ngely ty tsy afenina ny lahy fa tsy avelany zery mifanerasera amin'ny lahy isany zay no nahatonga tsy de niaraka matetika taminareo le teo alolo teo reny ka raha tratra nito ndray zany lahy dia ao amin'ny ahoana ndreny raha tsy rarahako lesy zany za zao efa tsy matahotra azy tsony fa ahoana zanyko efa nolazay lazy nga le resakitsika tamindreo mandeha le resaka inona aloha zany le hoe tratrany lisany vocal ve ny aika any satsynika izy ve moa de aika an'izany eo aloha na izany zako loha tsy anontany azy mivantana aza mihitsy fa
mila manana borofo aly ty vao miteny ary zay nge ny tena ilako an'lahy. Ka inona tsony ary ny borofo omeko an'lahy eo e? Zaho azy efa saika nanolana ny tany fa Rija no tsy nanaiky. Tsy afenina fa raha tsy amin'ny mampinamantsika aloha dia efa nivitainay mihitsy ny amin'ny zerimaina iny. Misaotra ny lalo letsy amin'izany. Ny aliny tokoa angely ty vao tena nieritreritra sy ny saitsaina ka ohatran'ny nanenenako ihany ny vavapena toko tamin'lahy isany. Zaho nga moa lesy maninona fa Rija ny tena tonga fofona tamin'lahy. Tena ohatran'ny olona tery-saina mihitsy lahy tamin'iny. Tsy haiko lesy na hoe voan'ny ody ratsy ny zery angamba ka ohatran'ny aro azy be fatany fa raha atao hoe mpamosavy tokoa izy. Ka ankehitriny zany dia efa nilefa ny fanafodiny ka manjary ny saina indray lahy amin'izao fotoana. Tena mivavaka letsy. Marina hoe tsy dia piditra am-piangonana fa ohatran'ny nahatsara an'Andriamanitra ihany. Dia mba vitako aloha ny feny tenako tsy nakany amin'ny mihitsy na dia hoe ohatra misy hery manositra izany azy. Mazava ho azy zany fa nanao difity izy ary hitako aloha ny tena ilo lasa dala mihitsy no sady tena entiny amin'ny sangany mihitsy aloha manaiky azy tanteraka. Zany tokoa vely ty. Tena apio aletsy rolody. Tena mila ny fanampiany lahy letsy. Lahy sisa fa Rija efa tena tsy mety miresaka amiko tsony le ry. Ka inona moa letsy romano no azoko anampiana ny lahy amin'izany? Tsoroko amin'ny lahy fa na zaza tsy samy mody alina tsony amin'izao. Fa manina le ty. Matahotra ve? Fa ananako letsy ny fitaovana rehetra hoety miady amin'izany fa aza matahotra lahy. Iaraka naramaso azy tsika manomboko izao. Arono ahy nanino ny tomany toa tsy nandalondalo tsony? Asako zaza tena mbagaga any dia miletika fotsiny ihany. Dia indri koa ty toa miletika ty fotsiny tsy makany fotokazo sy vorony oritoly zay manina amin'ny manatony. Za aloha tsy sosososo any. Ka miady zany nareo raha azoko tsara e? Misotrotro zao. Dia ahoana ty rarahano kasaina atao atoato ty e? Asa mbola miankina amin'ny tsy fantatra zany oritoly Ohatray. Mino fa niova hevitra angamba izy. Tsy fomba ny mihitsy mantsy ny manepoka tsy hita ohatran'izao. Sao mba nisakana indray aman-dreny ary. Dia tsy haiko mihitsy. Za koa aloha mieritreritra n'izany ohatran'ny eritreritrakolo zany. Asa nefa aloha fa manina kira mba andramandre atsony izy za mantsy rehefa miantso azy dia tapahany foana. Haiko mihitsy ny antony. Zany ve? Mitady anao ohatran'ny Rija koa ne zany e? Zany tena naprisiany namany angamba kiny nefa ki tsy mino aho hoe izy ve dia anao an'izany tena tiana ngeritolo ny zaza atao kiboko ato zaza ila ho adininy mihitsy raindraiko tsy mahafony zanany iny asa aleo ary hoe atsoko dia ataoko hoe dadavin-driza dia 8 eo ny avaliny ary tena tsy mandray mihitsy ny anareoko zany ary sao dia mba very koa sara ny telefona ny dia ho very ho an-tsainy koa zany ny numéroako izy mihitsy akiny misy zavatra tsy mazava fa hitako ka tsy tia andretsony izy dia tsy nandaitra tsony koa zany le ody fity izay koa aloha no ohatran'ny mampanahana ahy reny koa mantsony oritoly rehefa fantatry le olona naovana azy dia lasa ohatran'hay tsy mandaitra tsony ka ahoana moa nafantarany manao an'izany fantany aty mino zato isan-jato an'izany fantany ahoany zany ve dia hitombony ka tsy maintsy ireny namandreny akeny ny teny an'izany azoko antoka fa izay mihitsy iny rijandrijandrigy aloha raha tratrako fa maninona andry Rija tsy azoko mihitsy ange zany ka izy akeny mahafantatra ny zavatra ataoko ny fanaovandry ody fity ve dia amin'ny fomba ahoana nafantarany an'izany ka tratrany ary toly tratra fa nafeniko andry zany Rija sy lody ny miara nahita nahita andrita iza naka ody tany ampimasy ve sendra nody alina kery zareo dia nahita tariany elankela trano taria tratrandry zareo zany hoe mivoaka alina zany ry ka tsy fidiny hoangery toly le izy ka mitombona ihany le tenin'ny olona hoe mampivoaka alina kay mifanaovan'ody fity
tiako. Ka tsy sitrapoko anjery tolo fa mety ny zavatra e. Dia zany ve no nampirisia Andria ahy? Ande kaky misaotra anao Andriamanitra fa tsy tafiditra tamin'izany. Tena saika lasa mpamosavy ala. Na za koa aza anjery tolo nanenina tongotra mantanana mihitsy nanao anio e. Efa impiry moa zany no niverina tany amin'ny lempomaso hoe hanala an'ilay izy fa tsy mety tsonono. Aiza koa misy an'izany e. Zany raha mivavaka Andria dia tsy maintsy afaka izany. Tory daholo ny fanafody tazotazomindry rehetra an'ireny. Ka tsy mbola zany ianao no mamaika zao ry tolo fa ny famitranana ny fihavanana Ismano a. Ay, mbola tsy te hiala nge zany Ndry raha azoko tsara e. Ilay izy azy efa tsy mandaitra tsony kinona mbola tazotazomindry io any mavaky ny lohako e. Dia ho rava fotsiny ve zany ny nofinofiko rehetra e. Raha za aloha Ndry dia mandeha mifona any aminy. Raha zany indray aloha dia tsy hanaiky amin'ny mandrakizay fa hoe namely azy tamin'ny ody fity e. Ahitondra vavolombelona folo azy izy. Tsy hanaiky amin'izany zao e. Efa nin'ny teny namany ange izy matona nepika e. Ny eloko ibaboana ange kimbody rariny ndana mifona. Vao maika handrafitra rindrim-bato ampisaraka anay zany ry tolo a. Fantatro tsara ange ny toetrany Mano e. Ka inona zany natao Ndry e. Mandehana makany dia hodiofanina fotsiny. Zay marina ngamba ny dia ataoko ka. Ho any amin'ny ara-pitsy fa zay lalany andra nga lalany a. Mivavaky io ary tolo a. Ndry aza tsy vonany andorony sapindry akoriko. Andriamanitra ve dia vonana ampy amin'izany? Mba mieritrereta ka. Ka izany nge ho ahy efa tsy afa miala amin'io tsony e. Dia toy izany ariko. Savaiko daholo ny trano a. Dia dorako avokoa izay fanafody ratsy rehetra hitahitako ao. Raha ampitsahatra tsy voakalina moa zany maninona fa ataovy e. Dia miala tsiny raha misy mahatratra indray Ndry a. Raha maty ny fokon'olona any a, za tsy mba handevina. Zay ny dia ataoko fa tena hafa baraka eo a. Iza no hafa baraka amin'izany eo? Fa maninona nampijaliana ohatran'izao ry Mano a. Efa tafalatsaka tanteraka aminao hoe fitiavako ary bevokanao za dia sahanao ankehitriny mianary ahy. Tsy manary anao zany ary zery a. Hita fa zaniko. Sady tsy mbola nieritreritra hoe mianary anao ihany koa aloha hatramin'izao e. Fa ny anajanona ny rahantsika ny eritreretinao matoa ianao tsy mitranga tsony mihitsy. Tsy hoe ajanona akory fa ahembotra kely fotsiny. Ahembotra? Ahembotra roviana. Telo volana? Imbolana ka hatramin'ny herintaona fotsiny. Andray ry Mano? Ka tsy maharesy dohika ny ray aman-dreniko ary zery a. Fantatro mantsy fa tsy maintsy hoe olo-tezeranao vokatrany dia aleko mihitsy aloha namotoka tany. Natahotra anao ahy, izay ny tena marina. Zany aka no sahanao ry Mano e. Fa zanga moa biby fampitahorana. Ainjanao ka ne ianao e. Manoana tokoa aloha izy eo e. Mitombo tsara. Tsy mitombo. Ko na zaza ve tsy hitanao nena i kely. Tsy mihinan-kanina mihitsy a. Tsy mahatelina ny tena marina e. Nomy aminao ihany nefa izany. Nono amiko ve? Tsy tafa zaniko. Mitso dia efa ela nge tsy nandrenesako teny mamy ohatr'izany avy tamin'ny vavanao ry zery. Ao fa omeko teny mamy foana amin'izay ianao e. Zany a. Za koa nge mba nandiny tena ihany tao anatin'izay fotoana ela tsy nihaonantsika izay e. Dia nihevitra hoe angamba ny ankizy tianako no tsy tianao. Ve anao ty mba mahatsiaro tenoko zitina ihany e? Eny tsapako izany. Manova toetra ry Mano ny fananananaka. Manaizana ve? Mino aloha fa mba afaka kosa angamba izay. Mano a. Mbola ty avy Mano? So mba efa niova ianao? Mbola za tsy nampiana tsy nanalana ny eto anoloanao raha havako a. Tsy miova toraka izany koa ny fitiavako anao. Zay aho vao mba nahazo aina kely. Zany e? Heveriko fa dia ataonao ohatrany nataon'ny rijany-dravavy kokoa ary za. Dia sanaty ve dia za no anaraka ny ataony ozy izy ianao e? So. Dia oviana zao nareo lany no nafarany ka? Hitako foana aloha lery e. Ohatrany lasa miavina be zany. Zany ve?
tsy haiko mihitsy ohatrany tsy mety miresaka amiko mihitsy ny dala zay tsy fantatro hoe inona ny tena antony. Ina koa ny vakianao aloha amin'izany ary mano namanao betsako sa hoana ary lody koa ve miavinavina be ohatran'izany? Le rindray miresaka ihany fa ohatran miala-pa ohatran milaza hoe maika foana zany mitsotsoka be tsy haiko tsony. Sina fa mialina ny anaovana andrarahantsika ireny nitady hatrany izay fomba hampisaranantsika foana angery iny fa tsy nahita e. Tsy ho tapany ny mieritreritra hoe ianao no navita sambatra fa tsy izy. Izany le ty izany andreo fa miraika amby folo ary zao. Amin'lahy efa ivoaka le tsy izao tsy reny lahy zany zany zao feona voandolo efa maninana nambadika an'izany efa fotoana le ty izao koa sy tena ohatran'ny matahotra zany fa milamina ho lahy so mba efa aorianantsika ao ary izy ka tsika mpijoko indray ty ny voajoko etiko le tsy taitra lahy tsika ngely ty izao efa mahazo sisiny tsara eto mihitsy ny toerana mety hitolinany manodidina ary lahy ho aza miteny mafy rehefa miresaka sao dia misy maheno letsy tena ivoaka marina ve izy zany sa efa manomboka amin'izany amin'izay zany mivoloka matahotra zany tiako letsy ialahy natao namana indray ty no hanao an'izany trotra ny akivy ahitiko fa tsy efa mpanjaka be ny tany viny atanan'lainy zao tonga dia zerao amin'iny izay manadala amin'ilay iny ka rehefa tratran'ny hoe pilaty angely izy tsy afaka mihetsika tsony tonga dia miraisy potsiny zay ary nina efa hitantsika efa hitaniza letsy efa hitan'sery kary letsy ny tsambikiny iny tasongelo lahy tsy lovoko amin'ity lampo ty hitany lahy iny mazava be ny masony zay ty iny fa nalala amitsao mahita masina zany ny masony be iny sady mazava be le izy ny masony biby no mahita amin'ny alina fa tsy mba ohatran'ny antsika olombelona angizy te tahaka izany koa zany ny masony reny mpamosavy reny ngamba matoto koa le izy foana mahita ny olona miloha ka tsy isika ve zany mitazany miloto raha manina hoa enolahy zany ohatran'ny misy varavarana mivilomora mibakely enolahy ve zany hoa sady da ohatran'ny afatsy amin'ny trano mizeo mihitsy le feo aleo aloha mitapifaty fa sao dia tazany io tena misy olona mivoaka ty avy eo mbaravarakely tasy hoe dia zavy zany sa vehivavy ohatran'ny tsy hitako tsara koko aliko aho fotsiny tazako la iza lesy nivoaka ao mijery sotolo fangamo tsy izy miravavy rery mipetraka ao asako so dia mba hoe napiditra lelana taotao ivoatra asa tsy haiko ny alahy koa ny azaroko tapiaro mandeha ihany azo aloha lahy nakaiza izy tolo ty zay ary ny an'lahy fananjavina tsika ry akaiky ny gabony ry jely fa manidina marina ve tompahamisavy tony sa ahoana aloha ary inona ty zany ataony io fa mipetraka dia iny fa misy vorona mikopakopaka manatona azy mamana ny bibony enla zany vely ty andao ty ho tratrariny eo tonga dia tsy lovy amin'izay dia tsy mahetsika tsony aleo rehefa teny eo akaikiny eo vo ampiretina anjeo sady so dia tafatsoko io dao avela ary moramora tanjay matsara ali ty mpampisary ny io fofotsika io aza metsika zay io fa jambena amin'ny masony tazomingana fa za namba anazy amin'reto ka raha vao mitsoka soka re afa aza miteny mafy fa sao dia ivoaka eo ny fokon'olona tain'Andriamanitra nareo into ty le tsy ry manao to ty tazomiko iny lampy iny dia afatory avy hatrano ny tombony aman-tanany mamy
Tenao ve io man? Za de za mihitsy ty ry Germaine navako a. Andray? Ay ve ka ty za de saika fofo mpamosavy. Mano a. So ihany fa mbola tsy vita amin'ny fifamofotsika e. Ho azavaiko anao rery man ny antony nanaovako an'izao a. Mba vonina iaino avy man. Ninona lazainao de efa mpamosavy ianao amiko. Tsy ampiverina ny fitokisako anao tsoa zany ary tsy afaka hamelona ny fitiavako anao taloha ihany koa e. Fa toro-mafy letra e. Aza sina fitiarana fa valo mipiaramoniny ty manoloana an'ilay io. Zay mihitsiny. Fa ho fatoranareo re a de hoentinareo aizy. Inona ny tianao e? Alatsaka eny anaty lava-drano sa atolotra manam-pahefana Andray ry man. Zany e. De sanao ve ny amono a? De ho vitanao koa ny tory a. Tsy nanao ratsy ianao nke za e. Ody ratsy ry kalan'ny tiny nandeha ny tena anaraka ny sitrapotena. Tsy vanina. Tiako loatra angenao ry man e. Mba hitsiry ve. Aza miraikiraiky mihaino izay lazainy eo letra e. Fa aleo tonga de atsona ny fokon'olona de izay no de anaovana azy eo. Tsy zany kosa aloha ny fanaratsika fa de matatra ny marina fotsiny. Aloha iresaka izay de tsy ho faranana ny anainy amin'ny anio a. Farano ny resaka elahy de andao tsona ny olona avy eo e. Andray ry lody. Mpamosavy efa tratra ve ty mbola ao avotsitra indray a? Aza le naparaka re amory lody a. Omeko otrino ianao mba hanavotanao ny voninahitra e. Tsy mila izay volanao zay ry zery a. Efa indroa amin'izao ianao ny tratrako. Tsy fa ihany. Mifona rehefa tsy hainao tsony tsy fitindroangy eo ay e. Andao le tsy ody ry lody avy aloha eo a. Mahakalolo ihany mijery azy miboridana be ohatran'io azy. Eo anao ny raisiny e. Atsoy ny karinao sy ny vorondolonao any amoanao eo. Nofo ratsy zany marina. Ndry ariny zany. Fa misy malotrokotroka ve ny varavarana sa ahoana e? Sao de aleo aloha tsangana de jereny mizery so mba tsy ao amin'ny efitrano ao akory. Io ary fa tsy ao. Lasa namosavy zany. Ary so mba izy ary zany mitsokotsokotra varavarana zany. Ary so de olo-kafa aloha e. Mpangalatra ve sa mpamosavy? Toto sa hijery aka. Toria, voefa za ihany ty e. Za iza? Very ve? Ie, voaingana fa mangatsika be Andre gakio. Fa ino ty mahazo anty? Aza mitapatapy io fa ampidiro aingana aloha de rehefa tafiditra ao avovao aingana ndry e. Tena tsy zakako ndry. Zay de idio aingana aloha io varavarana io e. Fa iza namatotra ndry e. Fa nisy natratra ndray ngandry ity. Ie, fa oloha fa marary be ny tenako. Kay, tena tratraka iza ary tena imano mihitsy ny natratra. Imano? Eno a. Fa loziny ty lazay ndry e. Fa nanao inona tany? Tena efa nanao programa insikilo mihitsy ny fahitako azy e. Fa nian'le lodolodon-dozy iny ny sambotra. Zay ary. Za raha mba tsy nivonon'ireo tany azy ndriko. Mamy ve de avita andasaka ny haiko e. Fa lodo noho ny sisika be hoe iantsy fokon'olona teo. Angamba de asa. Na zaravavy ndry aza tsy ahavoaka ny trano mihitsy. De mino ve ndry zery fa tsy hanaparitaka resaka reny e? De tsy haiko tsony ankiritoly a. Tena tsy ho azoko ahodina tsony zao ny lohan'ny mano. Nahazo te amaina taminy ngeky izany. Mba azay fotsiny aza ny azo ndry. Andre ndry koa titsy. Mariny zaniko. Ary efa fantany ihany zany le izy fa mody me tsara velatsy fotsiny izy. Ie. Efa nitantara indry tsy vanina azy de nanamarina fotsiny zany no nataony androany e. Tena afa-barakaka iza. Rija koa zao tsy maintsy mihefitra fa mpamosavy a. Za nge tsy tena hoe mpamosavy fa mivoakalina fotsiny e.
nefa rehefa izay ny tadiaviny dia ho avy koa aloha amin'ny angady sy ny aviny. Ory Izany no izy. miala amin'io zao no tokony ataondry aingana fa tsy vao maika hiditra lalina Ka tena hidirako lalina mihitsy rehefa tsy ho tafala ihany ahy. Tsy maintsy mamaly faty ary toly a. Ho vonoko tsirairay ireny nahita reny. Atomboko amin'iny lodilody iny a. Avy eo Rija na imany koa azy. Dia tena tsy nino marina la raha tsy nahita maso a. Tena tratranay ambodiombo mihitsy le tsy Rija. Tsy nahapositro le tsy hoe tena izay le tsy tena mahatiasina zany momba anahy rehetra. Ay viletsika dia mpamosavy zany no orokoroako sy ny fimpiniko hatram'izay. Ary ny tena ratsy aza dia ity izy be vokalalahy. Ka io ngely ity zao no tena olany. Za ve zany dia andeha hakatarana amin'ny mpamosavy? Sanatry letsy. Ka inona tsoa moa no azony lahy tao e. Ary mety mbola mahita hevitra iny hamatorana ny lahy amin'ny zaza ao kipony. Mety mbola hitory. Aleo ity tory io fa tonga dia avoakako ny tsy ambaratelony. Ho lazay ny lahy ny fitsarana ve fa mpamosavy izy? Izy indray aloha tsy haika an'izany e. Lahy tsy manana provokory. Zay koa ngely olo tiany olany. Manenona koa ary ino navelako hafamaina fotsiny fa tsy tonga dia hoe novonoina ve? Sa hoe mety navonjeo? Tsy vita ny lahy letsy zany a. Zay aza tena tsy nasany kasitana an'azy. Sarotra be letsy ny terako raha Rija. Inona ity no tokony ataoko a? Maninona rarahona na ity? Asay ve sorony io zazy io? Dia izy hoe amin'lahy dia anaky an'izany ka. Raha tamin'ny fotoana hoe natratrarany azy aloha no nametraka fepetra dia mety hoe nahomby ihany. Zako moa nety fotsiny dia lasa avy hatrany. Ary nanaona aloha ny momba an'le zanaka Ristoly e? Ohatra nefa hitaina aloha ny kibony ihany e. Izy ngely ity tsy mety nanaly. Ka nahitoly koa aza ve lesy zao tsy mpamosavy ihany koa? Aiza kosa lesy a. Tsy voatery. Aza iny laotra zany kosa izy e. Ka aiza moa no alalana izay ataony ihany e. Raha vavy moa tsy fanorevitra. Nefa engane ka tsy ho zany marina. Aloha ny fahitako an'la ohatra ny tena mbola tia azy marina. Tena mbola tena tiako izy va. Fa milahana fotsiny ngely zao ataoko zao e. Na za koa aza ngely tsy ohatran'ny nanonofo ihany. Dia rava tampoka atao anatin'ny ray mpiamaso lesy ny fikasana izeriko. Angamba kosa tsy sanatria hoe mbola tia azy ihany la. Tsy fantatro tsony letsy. Sa vorovory be ihany ngely lesy ny atao anaty kato. Bainina sy bofo aloha dia mbola tsy mahafantatra ny inona koriko. Inona moa mbola tsy ampahafantarany lahy azy ireo ny marina e? Sa so mbola mieritreritra niaraka amin'izay ihany lahy ty? Tsy zany letsy e. Ny hoe fomba ilazako azy amin'ireo ray aman-dreniko angely lesy ny tsiko e. Raha bofo angely ity somary ohatra ny taitaitra izay ihany rehefa lazain-javatra e. Ka ilahy nge tsy voatery laza ny antony. Fa hoe ahoana ozy izy ilahy? Ohatra hoe misaraka fotsiny fa tsy mifanaraka dia vita. Ary aza sy natoy antsony. Ka mety ho avy andamina angely ity raha baininy. Ohatra hoe mety ampanatsony zery. Za lesy tsy te fanatry tava amin'ny intsony. Ka maninona moa raha tsony lahy miray aman-dreny lahy tsy marina. Reo nge mety ahita vahaolana mahomby. Ny ray aman-dreny lahy nge letsy efa neta fiainana ary mano e. Ary azo kana hevitra tsara. Tena lanaka zany. Raha ihany ty fanaovana ity. Isaky misy maty zany dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny feretatory foana. Ary mety ihany ny olona sasany hoe tsy misy feretatory.
sady tsy mandany vola amin'ny kafe aroso amin'ny mpiandro faty no tsy mandreraka vahoaka. Ny mpanararao paty moa amin'ireny dia manga ny fotsiny. Efa ampy kosa vitako izay ka. Efa amin'ny roa maraina izao. Gaga ngamba ry zalahy izao raha tsy hitany tampoka. Ny lalana moa dia misy olona sady ny vady izay mila mpametro. Efa mba betsaka izay fiandrasam-paty vitako izay. Inona tokoa moa tsy maintsy hanaovako an'izy ireny? Hoe sao dia tsy misy mpandevina ve rehefa maty? Fa maninona raha amin'ny fandevenana vao manoatra? Na ny fodramaso atao misimisy dia izay. Ny vazaha aza moa ny olona iray na roa amin'ny fianakavian'ilay maty fotsiny tonga manodevina dia vitako. Anisan'ny soatoavina malagasy tsy azo ialana tokoa moa izany ny fanaovana rodobe amin'ny fandevenana. Ny abetsahan'ny olona manatrika eo no manam-porofo fa mameotra teo amin'ny fiarahamonina ilay maty na tsia. Ary raha mpamosavy ny maty dia mbola isy andevina ve? Raha amin'ny fomba malagasy manko dia toa tsy azo alevina ampasan-drazana akory izy ireny. Raha izao moa ny fanina amin'ny mpamosavy ety. So ihany fa nitondra lefina ka lamy koa ty efa tsara fahana. Na izany aza ohatran'ny matahotra ihany ka. Efa tsy te handay alina intsony fa hatramin'ny hatratrarana ny jery iny dia izao tereniny adidy izao foana. Mba misy firy amin'ny jery aho izao mpamosavy eto an-tanàna eto. Dia mba efa fay hoe hikalana iny sady mbola manohy asa ratsiny foana. Dia miala tsiny amin'ny fihavanana kosa aloha ary mano fa raha izao mbola mifanina amiko iny dia tsy maintsy tapiriko ny ainy. Izy izany? Ohatran'ny misy manenjika vao navina zaka. Aleo hidinako tamiko ato dia tsy loviko avy hatrany. Iza? Ary toa tsy mahita na inona na inona akory. Izay? Izy izany manampina ny vavako izany efa aoriana izany. Tanana mangatsiaka be. Inona ny ery anany fa atia e? Alatsao moramora iny lefiny iny ary pio malaky iny lampy iny raha tsy teo faty. Pina izery izany ka. Eto aloha vao faty ny lody. Aleo arahana aloha izay dinika. Zay. Ary mandoli tena ho sovaliko. Aingina moa? Dia hoaitsika ry zery, ha? Andeha ho ery tapoka voany ery. Eny no amin'ny loko tena. Androany no ampiariko amin'ny tena ny valo fatiko e. Ary ndringa tsy matory. Re, fa mifoanao inona sahady? Andro vao mitelo maraina nge izao e. Ka saika andeha hitady andria tany ahy e. Re, avy namosavy indray izany ndry io. Efa miteny amindry ary tolo fa tsy efa miala amin'ny tsony mandra-pahafatiko a. Ry zery a. Maty ny olona nge ho andry raha misy mahatratrany e. Ary atao fa tsy te hitaka. Imano daholo mantsy ny olona rehetra any ka itsitsy andrisy amela andry votsitra eo foana. Namony biby tsy nahafaty reny ry tolo amiko a. Zany ndray izao tsy maintsy mifofo ny ainy. Efa maty aloha izay ny ray. Kinona re izany hoe mifofo mpamosavy e. Rehefa ny mpamosavy no mifofo a dia tsy maintsy mahavoa. Manaraka indray ny anjaran'ny anankiroa sisa. Ahoana tsara hoe ry zery? Efa maty izany ny ray e. Avy namono olona zao. Samba ny androany. Inona tsara? Iza ny vononao tany, ha? Aza matahotra indri fa tsy mbola nindray ny zaza ho akibindri aloha ny maty e. Amin'ny manaraka ny torony ary dia ny enimano ny farany. Zany hoe raha azoko tsara izany dia ilody ny maty. Mazava ho azy. Ny jonjona ny anatry ny nody rera avy any am-piandrasam-paty tany ka ny raisy fotsiny. Tsy vaniny ndry. Mpamosavy, mpamon'olona. Hanao an'izany ve ny saika andrisi andria? Tamin'ny fikendrenan'ny olona asa vadina lehilahy ray fotsiny. Ankehitriny anefa dia potika ndry. Potika tokoa ny fiainako ry tolo a. Za lasa hipetrahan'ny fanaratsy nefany.
manty votsitra. Mandidy andry ary zery atsaro io zavatra ataondry io fa vo masonangatra nge rehefa elan'ny toratorany zava-doza no azo. Tsy maintsy mamita ny valy fatoko aloha ary tolo zay vao miala eto miara iala eto tsika. Ay, za kosa tsy te hita ny toeny fa aleo miala aloha ka andeha ara-pitso. Ndeha ho izy fa inona ny tiany tsy tiandry ho hita ka tsy te hita faty mifanesesy eto tanàna tsy te hita ndry ho tratran'ny olona ka vonon'olona eto. Za koa no afa-baraka. Tsy isy atratra izany tsony ary toly mahatoky ny tena koa ary mahatoky ny fanafodiko ihany koa. Everindry fa tsy hanao fikarohana anga zao manam-pahefana Everindry fa tsy hisy tony zao raharaha zao ka misy fanjakana nge ty Aiza no eritreretan'ny fanjakana hoe zany namono azy fa nga Rija sy Mano tsy andry sady andro alina mihitsy izy ny trita. Ahoana tsy atonga saina azy ireo hoe mety ny vonondry lody ka ry zareo ange zao tsy eritreritra mihitsy hoe maty lody ohatran'ny olona rehetra tsy hita boboka fotsiny. Fa nataon'inona tsy ho hitan'ny zareo mihitsy ange fa nataondry aiza ny fatiny aloha zay kosa aloha dia tsy olazaiko andrina dia raha vaviko azy ndry nataoko amin'ny toerana tsy misy mahita fotsiny. Tena tsy vaniny ndry andeha rapitso de rapitso ihany fa tsy zakako ny miara-miaina amindry alasa dala zany. Karaha samy tsy ho hitan'ny olona eto tanàna eto tsony nareo Solody tsy hevitra ve izy fa nareo ny miara-nitsoka tsy aleo ndry aloha mba miandriandry kely ka aleo ary ndriny mandeha nitsoazo dia zao dia vao maika fantatry Rija sy Mano fa zany fototry ny tsy fahitana ny Lody ka dia lasa nitsoaka satria mahana sady tsy maintsy mbola mamita an'izy rola aloha raha tsy zany tsy azoko ny haiko. Dia tena vitandry tokoa ve ny andatsatra amin'ny Mano Manahoana tsy ho vitako rehefa tsy hanambady ako dia tsy maintsy vonoko aleoko mijery azy maty. Tena fompamosavy marina no mitepo ao anatindry ao. Mino fa ho vitandry koa zany ny andatsaka ny haiko raha ndry kosa aloha tolo tsy mba ho vonoko mihitsy ndrinka sisa ny mba havako dada sy nina efa tsy ho tsony. Ny tsify sy ny piahantsika angeny natonga ny roa vadin'olona manan-katao ka natafalatsaka hanao ody fity ary dia sao sisa ny afarako. Mampalahelo andrika nefa za tsy afaka hiara-petraka amindry tsony raha mbola toizindry zao fomba ndry zao ka andondry metrahana tanana ny ampiangonana ary dia esorina ny fanaratsy mipetraka ao amindry ao ka tsy mety tsony ry toly raha vao mivavaka dia tsy maintsy marary mampanaintena be aly efa namipetraka ato amiko. Ka tsy maninona zany fa tsy maintsy miady mafy sika tsy misy zavatra tsy vitany vavaka ary zery andao hivavaka ka eny mety hiditra amin'izay ihany aloha rehefa ny ariana kely any fa aleo aloha vitaiko ny valy fatoko vonoiny olo tindry raha vonondry fa Rija velao miala tsiny amin'ny fihavanana aloha tolo fa tsy maintsy matoko daholo izy telo lahy zay nefa voadiko ka tsy maintsy ho tanterahako na dia ho tezitra amiko azy ndry. Inona ty nitadiavany lahy ka zolisy tonga tany an-trano angely ty mivadin-dra Lody dia nitabataba tao ambaravarana itao sorena be mihitsy aloha rabofy zany ve ty fa ahoana re fa nga niady mivady tany nga reny ka hoe mbola tsy nody ny Lody hatramin'izao fa no hoe nitaretsika anakay zahoany heveriny fe manafina Lody azy zany zay ny tena marina fa tena tsy nody mihitsy zany le riko fa nakay zary ka io ngely ty mahagaga le riko moa tsy niteniteny mihitsy le tany ampiandrasapaty iny fa tonga dia lasa fotsiny ny adalako. Za zao dia nanao hoe lasa namonjy ny vady aman-janany le ry nefa ny adalako dia tsy nody sa ve hoe mety hoe manana vady kely ary ny adala iny tsy fantatro ka to tsy dia morona loatra amina vehivavy zany le ry asa aloha tsy fantatro zany zay any amin'ny sisiny ihany tsy fantatro ary mety manao ihany le ry fa tsy dia koziko za ko ngely ty mieritreritra an'izany manararopaty tsy za ny lehilahy sasany tokoa ary aloha misy faty andrasana ahafahana miala mandriko zay ny ihany mbola tsy mampirotoroto amin'izany fanambadiany zany aleo aloha fitaina tsara ny sitrapo ka ny sitrapo angaly tsy misy farany fa mba lanjalanjaina ihany dia sina fetrany
dinona zao nefa mbola tsy hodinylody nefa nifaty azy angely ty efa voaleviny. Zany angely ty magagay e. Finary nazo an'le riny. De efa mimoany lafa mety fa ho avy eo koa nge zao mivadiny zany. Zao zavatra zao le tena mandreraka mihitsy. Sady ny vehivavy aloha rehefa anitritsika izay izy de tena tsy misy hevitra mihitsy. Ka tsy mena tsy niany aloha ity izy raha ohatra ayatsika satria tsika foana angely ty mipiaraka aminy, mipiara-mody alina aminy. Eny izy angely ty efa tsy mety nandetsony mihitsy hatramin'ny fanenanana tamin'le mpamosavy iny e. Adidy moa le fendrasam-paty iny ka tsy azo nielana mihitsy. Tsy tsaroany la ve le tenin'iny? Ka inona ihany ary mbola hoe nasain'le ry nandeha nody rerikanka? Ka nety mba nifanao fotoana tamin'ny vadikely le ry de tsy te hiara-hody tamintsika ko. Zay tokoa ngaletsika. Fotoana volamena angely ty reny angalariny reny. Ary tena joko tsirika ihany angely tsy raha lody raha izany. De ary iza koa ary tia miantso aty. Ndaso eletsy. Allô? Iasa ihany ty fa izy zao e. Ay. Fa ahoana? Misy inona? Inona tsara? Rano tay zao onona? De iza nahita an'izany? Marina hoe. De tena izy tokoa ve aloha e? Ao ary fa ho avy ihany zay zao de zao e. Ho avy ihany zao de zao ay la. Maty ny letsy lody e. Zany maty ny lody de le vadiny angeny niantso aty hoe tena nitomany be mihitsy. Lo zany lesy. Nisy nahita tao anaty lavadrano no fatany. Andao aloha tsy esy ho any zao de zao e. Koratsinako. Tena zany letsy e. Marina ve ty zany e? Sao de mba misomonga ary la ty. Andao aloha akany de mety hoe letsy ny fahamarinany e. Tapa-kevitra nga ianao analany zaza kibonao? Inona? Zany ve fanontaniana mba hitsenanao ary izy? Ka zange efa niteny tsara anao fa rehefa vonona amin'izany ianao vao mahazo makaty amiko e. Menaky ny aiko tsy hoe soroko zany na tsy tia atsony azy ianao hoe zavatra hafa mihitsy no antony andehanako aty. Ohatray. Inona ary ny atondianao e? Lazao aingana fa maika. Za raha teo koa tsy afaka hijanona ela fa miafina zany tsirika anakaty tady anao io ko. Miafina misa? Miafina zery zokonareo ve? Aitoko moa ka izy iny napirisika anao tsy araka amiko tsony. Tsy tiany mihitsy manko ny fanerasarako aminao. Zany mihitsy rija. Fa inona e? Misy zavatra tsy maintsy lazaiko anao ty ka asa ianao na inona tsy. Matsiaro manana didy amin'ny marainjanako anao e. Eny fa na de tsy tia atsony azy ianao. Malina zany resaka zany ary. Marina ve aloha fa nifankahita andro alina tany an-dalana nareo zery ndray andro? Kosa izy tsy mba manafy zavatra aminao. Raha vavy marina nareo. Nefa asana nitsorony taminao fa anivoaka namosavy izy nitratranay. Ka eo indrindra ngeny tiako ambary e. Te hifofona nareo toerlazy izery vokatr'izay e. Ary efa inona tombony tamin'ny lody ino ny valy fatiny? Maninona tsara? Zany hoa. Izery zany namono ny lody. Ary tena nitombona ihany zany ny anay sy mano raha izany. Tsy nanapo azy hosana mon'olona mihitsy ahy e. Ka aleoko ampitandremana ihany ianao fa toronao ndray hono angemy manaraka e. Ay! Sofa reko zay. Asaivo mifanehatra amiko izy jeretsika an'izany e. Zay maty io zay. Rija. Marina. Fa ianao be hiady amin'ny herin'ny maiziny e. Efa tsy tompony tena ntsony ange zery rehefa mivoaka alany e. Ery hafa mihitsy nitondra azy. Tsy matahoatra an'izany ahy e. Za koa manana ny heriko matoa nasambotra azy tao anatin'ny aizina tao. Ary defa mampilaza aminao azy ery toly. Fa tsy ananako indra fohy itsony iny ratratrako. Iny ody alina foana manomboko zao. Ary ataoko mihitsy zay ampifanenana aminy. Aza misangisangy fahafatesana rery rija. Tsy zakako rera ka mboto ray zana. Aza za mihitsy mitomaninao e. Fizano faty fa ny raha vavinao. Izy tomanina.
Fitiavana bengiry zany asian'ny toly an'la zany fa ialana ohatrany tsy mahatsapy mamadika ny fitokisan'ny ravavina izy noho ny fitiavany an'la dia tsy mba nasiana fisaorana akory ve letsika tena tsy tao andohako tsony letsy zany zany hoe efa fenao tezerana loatra tamin'ny kala-mpamosavy iny nanenina mihitsy aletsy tsy naminokana iny tamin'ile natratrarako azy dia mety nin'ny antony namin'olona azy avy aloha raha tsy nahita porofy tokony nandrefepitra mihitsy aloha tamin'ny fotoana nahitana azy solodinika tena dala mihitsy efa raha niraraka daholo letsy zany zay aloha zay amingorana ny kala-mpamosavy tsy valiny iny zao no tokony atao ka ifandimbo fahatetiko ngetsika litira izany raha tsy ielave dia matahotra an'iny zay vehivavy letsy ka ilody aza nge letsy lehilahy matiny aleo letsy mitandrina ihany ka ilody tsy nakatahotra dia vao mainka nataony ny heritsain'lahy ihany ange nitondra an'io rybaininy dia aiza lesiko dia tena tsy nanana ny atra tokoa ngely ty lody zany ange ny maromotra eo ho faty koa zany sika zay lahy raha vao mijanona fotsiny amin'izao eto ono ary ty mety vitan'lahy ve letsy rymany ny amonina an'iny raha ohatra ka tratra n'lahy ny akodimirana any marina aloha fa olo tia ny lataloha izy nefa raha olona efa mifofony ain'lahy zao vely ty dia mbola itseran'lahy ihany tsy hoe mitsetra azy aletsy raha tsy amono azy fa za zany ohatrany hoe tsy te hisalovana ny sampitandro ny filaminany maninona ohatra hoe andehanao fitoriana miantony tsika ka raha ohatra hoe misy zavatra mahazo atsika dia zery ny tananao tompona andraikitra zay zao letsy no hitako hoe fiarovatena dia lahy efa matiny ko na higadra azy izy avy eo dia inona hoe inona tsony moa ny dikany efa tara loatra angely ty zany ka ny fitandremana koa letsy tsy maintsy atao ihany tsara ny fidiana alina manomboka izao fa lahatokana angely teny zay zao no hitako hoe fisoroana tena mahomby dia za ve lesy lasa njary taitaindavo zao amin'ny kalatsy varina iny tsy maintsy matrika iny na zany maty na izy dia ny fetraka an'izay no atao hoe ho fatin'ny lahy izy ho enjehan'ny lalàna angelahy raha izay tsy mananjo amon'olona zany lahy letsy aririja ka rehefa tafiditra ao anatin'ny atao hoe fiarovatena radrariny angely ty dia tsy mahavosa azy ka olona amono azo ao kosa ve lesy tsy aro tena dia mbola hiakatra hidina amin'izany lahy natao hoe ho afaka ihany aza ny farany andao le totoriana fotsiny zao hoe mamono olona zery namono any lody itolo rahavavy natao vavolombelona dia tsy maintsy migadra iny letsy zavatra sarotra be nge zany angatanao amiko zany ririje tsy azoko ataonao vinanoviana kosa zany ka miangavy anao arery toly raha mbola misy ihany fitiavanao mandrindrirana antsy ange ahy ny fitiavako anao aloha dia tsy afenina fa mbola misy saingy tsy azoko ekena ho amin'ny fangatahanao matokiry anao fa tsy hangataka zavatra sarotra aminao intsony ahy zay ihany no angaviako zavatra sarotra foana neno angatahanao amiko teo aloha ianao nanery nala ny zaza tokiboko zao ndray dia aniraka matika ny ravaviko so mba tsy rariny kefa fivadihana taminy angiry tolo ny lazanao tamiko fa izy ny namono any lody ary tsy hoe ratsy akory nataonao fa tena soa satria tia ampitandrina ny aisymano ianao eny noho ny fitiavako anao dia nivadika tamin'ny fitokisany zery nefa raha za kosa ndeha hijoro vavolombelona nameloko azy eo anatrehan'ny fitsarana dia tsisy zany toly mpamono olona ange ny zokonao ary poizina ho an'ny fiarahamonina ka tsy tsara raha ho afabela amin'izao tianao faty eto ve zay ka isoroako an'izany angeny nampitandremako anao ka mandra-pahoviana zany no hitaitaina sy ororo lavo zao hoe misy mifofony haiko mba mipetraha ange ianao amin'ny toerako ka mba mipetrahako ianao amin'ny toerako za ve ndeha anao zay abigadra ny ravaviko mba olombelona ihany ange tadidio fa efa piraitsy-kombakomba miratsy ange ianao zao eo anatrehan'ny lalàna satria manafina olon-dratsy fitiavako anao ry tolo no ampirisihako anao hijoro vavolombelona zany ve no mba ampirovo-pitiavana seho anao so mba disy toerana ihany zany iza moa no afaka ilaza fa mahafantatra ny nataony zery fa tsy ianao ihany ka eo indrindra ange ny olana raha zay sy many fotsiny no hitory azy dia sady tsy manana porofo zay no tsy manana vovolombelona ary dia voatery ilaza fa ianao no afantaranay an'izany
tsaro fa amin'izay fotoana izay dia ampetsona ary dia anontaniana dia karaha andainga dia ahoana dia asakasaka ao tady dio fa raha mbola afaka fotsiny amin'ny fitsarana zery dia ho mafimafy kokoa ny valifatiny aminay mety ho faty tokoa ary izay nefa na ianao koa aza mety tsy tokisanay intsony ianao ve mihevitra fa mety tsy havitamono anao izy raha fantany fa nolazainao any filandatsiny asa mety ho vitany tokoa raha ampafantarinao azy na ataoko eo am-pelantananao ne zany ny haiko ry rizaka dia asakasaka ao fa mangorona entana andeha ho izy ity indri za andeha fa mijanona eto indri raha mbola te hijanona efa miteny aho fa mahandrasa kely dia miaraka mialepo ka tsy andro raisy-potsiny eto ary zery raha te higadro indri dia miandrasa eo ihany tsy voatana andritsony aka fa higadra hoany nahoana hono hoe higadra fotsiny amin'izao ka noho nataondry ihany anery zery aza donoina fa namon'olona indri ary aza tanana ho piray tsikombakomba tsy mitombony izany fa iza ny lazan'izany tsy laza zavatra betsaka amindri ary zery fa zao milaza nitory andri tamin'ny famonoana ny lody anery izy inona fa ahoana no nahafantarana fa zany namono ny lody fa iverindri fa vendrana ve izy ahoana moa ny tsy ayahiny andriry nefa fantatrao fa andro alina avy ny andro faty lody nisy namono ndri zao ny mpamosavy fatany eto an-tanàna eto no sady fantany fa manana kakay amin'ny lody fa ahoana no misy fitoriana hitombona tsy misy porofo izany za ve raha notaniana dia haiko hoe mpamosavy kindri ve tsy mahazo resaka kefa hoe zany tana no piray tsy fiombakomba raha vao tsy manaiky atao vavolombelona hijoro vavolombelona amin'inona fa ngamo indrina naraka ny voakalina tany tsy misy porofo ahafahany mitazona andri ho piray tsy kombakomba amiko izany fa aza mety hampiroroan'ny olona amin'ny tsy misy dikana akory rotoly ka fantatindry ihany ny toetrako hoe za tsy mahay mandainga izany ry zery raha vao mitady andainga dia fantatra vetrany izany hoe mety ilazany marina izany indri raha ho tereniny manam-pahefana ary mety ampidi-doza marina indri ity fa tsara mindri tokoa ny mandeka ary iny raha rejiny aloha ataovy mpandainga raha tsy matiko iny aza manao an'izany akery zery lehilaviko mifalatendri satria ve raha ny zanakindri dia tsy ataoko mano aza olo tiako nefa tsy maintsy hovonoko izy no aoriana ndrija dia inona kiny tombotsoa andri amin'ny fahafatesan'izy ireny satria ireo no mahalala ny tsy ambarateloko ary tsy vitan'izay hoe manaparitaka an'izany eto tanàna fa mitady hitory akoho izy vao mainka hampirombotra ny haromontako izany ahita reo andaokialy eto dia mbola tsy misy zavatra mitrangy tsy dia mbola tsy misy loza dia ndao hiala za raha azy riza nampafantatra melony fikasany tamin'misy any io mba fahatsika roa mitsokako mba alehilahy vendrina koa izy izany hitory ve dia ampiomana ka hoe mitady androkoroky hijoro vavolombelona nameloko andri ho izy mitapy izy evereo fa kely saina angamba ndrika evereo fa andeha matika ny ravavindri ny any tsy maintsy ataoko tonga aloha dia mbola miziriziry amin'ny fomba ny ratsy ihany zany ndriry zery manasa tanana zay andeha zao dia zao fa tsy afaka hiara-babeloko amindri eto ka tsy maintsy tsonjovoko koa ny zaza ato akipoko veloma fa anio no mety fotoana eonatsika farany nofo izany sa tena izy ohatrany misy manindry aho zany tena tsy mahetsika marina rehefa manao ohatra izany moa dia misy mpamosavy eny an-tokotany any ary sao dia hikiala zery tsy vaniny eny indray ary manindry aho tsy ho afaka itao anga misy mandondona mihitsy izany varavarana izany izany fa migodogodona tao ao am-baravarankely indray sady manompa mihitsy izany vokiadona izany hita tena miorikala zerimaina zay fa afaka netsika
Aleo hitsangana moramora am'izay. Tsy handrehatra jiro mihitsy aho. Ndre nakaiza ilay zavatra? Ty eto ka. Ampy sisany tsy hitako. Fa azy tena Rija fa ilalaotsika androany e. Midiry tena raha tena vehivavy e. Efa elany ny andrasako ateny. Midira raha sa? Aizy e. Misaotra na movaravarana. Efa tia voatrano aty aho e. Oay. Tena zatra trano marina ny fandrinesako ny feony. Trano kifotra zany tsy ty. Tsy napozinao indray iny a. Mbola voasantina ny heriko zany. Volana eoko maromaro anao mba za mainky melohan'ny amin'ny loko anao ato trano aty ihany. Tena ohatrany lasa matahotra zany mara. Tena lozy ty. Ny jiroko ty sy ny fapiretiko nefa lapy tsy hitako akory. Nanao atsona ihany na mivaravarana loatra. Iny ny tia nahazo anao tao ohatrany lasa sarivongana fotsiny eo ambaravarana eo e. Eto ambony fandriana raha tsy hitanao. Isy anaiky irery tsy miady zany ito rangahy. Aiza re zany e. Zany ny elaka zahavy ny mbara onana hotorinanay manam-pahefana. Mampalahelo ty ianao. Sy ampy ho sazinao koa raha fonja fotsiny e. Maty ny mendrika ianao. Inona ty? Matesa fainganany fa aza eti-po loatra e. Arabe ianao. Zaza efa tsy antsonoko. Aty ambany latabatra aty indray aho zao. Moramora rehefa aza eti-po loatra e. Tena sarotra miady ato anaty azy nato. Aleo reto manjiro ka. Zay zao ny fanakodiangy. Oizy ty tanana. Fa mitady ampirehitra jiro anga. Tsisy hevitra kosa aloha lazay e. Tsy misy jiro mirehitra zany eo a. Ary eto ty ny sabatra iny amin'ny lokanao fa efa ela loatra izay. Tena tsy afa-mifantsika tsony mihitsy a marina. Tena stony le sabatra. Tena tsy avoana izany ty e. Tena matanjaka be misy izany. Tena azo ny marina le sabatra. Maty ah. Ataovy ny vavaka afara ny fa segondra vitsy sisa no iainanao. Mifona rery jery ah. Mifona. Fa inona ny ratsy vitako taminao e? Nanombanao ny raha vavaka aloha voalohany. Faharoa dia ny fanombanao ny fiarahanao Isimana. Ny fanaparitahanao teto tanàna fa mpamosavy ah. Ary ny farany dia ny fikasanao itory ah. Fantaro fa tsy misy afa-bela mivalifaloko izany e. Inona ty? Mampamangy ary amin'ny Losifera. Andao hiditra avetrandro mano fa mivony varavarana. Sasary tonga dia niara mandrehitra ny lantainy an-tanana avy tsika. Manisa telo ah. Isa, roa, telo. Ino reto? Maty. Maty Rija. Io mano ah. Maty. Efa andeo izy alatsy vaniny ty e. Maty tena anio ah. Io tazomy Romano ah. Aza vela ho afaka fa zany izy avetrany ny varavarana so tafatsoka io. Aiza tsy ala-mpamosavy ah. Fa matanjaka ano izy e. Ase hoe neriny ty ha. Fa nga mihevitra ny andresy ah. Oko ny sandriny ty anio e. Rija. Maty ny rain-janako re olona. Nzay hoe tena eo amin'ny tonita ny vatrobako ny sabatra. Nzay re olona tary zay ve Rija. Dia andao avy ianao e. Mandona aloha anao mivoaka masoko le. Fa aleo za itazony ty kala-mpamosavy ty. Mila vonjeny zao itsony. Toly ah. Dia sandrika iny amadika. Efa tafa oatra loatra ny nataondry zery ah. Rehefa ela no nampitandrina andry. Akehitriny dia ny olo tiako ny maty. Ary fantatro fa raha tsy voasambotra ndry dia nazako aza tsy maintsy ao anaty lisitra. Tsy aro andry intsony aho e. Zaho ary mba fiangaviako andry farany e. Aza intsona fokon'olona zany efa tonga dia vonoy. Ho fatin'ny olona ary ampizalijaliany sy alainy baraka aloha. Vonoy ary reto ah. Mandehana ry tolo fa aza mihaino izay redirediny eo ah.
maty Rija Romano tapitra ny ainy Rija milovanao fa izay mianake fa nahoana loatra mianona Ritoly fanako izay ny lahatra ary ianao aza dia mitomany loatra oatra nefa mety isy fiantraikana mizaza ao kibonao nge zao oka izay Ritoly ahoana moa no azoko mionona tsony ny ray aman-dreniko efa ela ny maty izy ery lasa neponja Rija koa tsy eo tsony zarery Rija miaraka amin'ity kibo aleo aho vatika aza manao zany ianao dia ahoana tsy ho avelanao ahita masoandro akory zany io zaza io raha teraka hijaly fotsiny Romano aleo tsy ary akory ka ahoana ianao no afaka maritra sady izay ho avy kivy tanteraka aza manao an'izany ho tsy manana herim-po sy herin-tsaina hoentina miatrika ny famelomana azy zarery nesisy eny fa sao dia adinonao ara fa mbola tingy eto aho tsy jeranao fotsiny Ritoly anampy anao ary hoetika any aminay ianao fa ny fomba ahoana moa no anekeny ray aman-dreninao andray ahy za zay raha vavina mpamosavy tsy atoky akoa nge izy ireo tsy maintsy azavaina amin'izy ireo ny marina rehetra Ritoly mino izy ireo tsara raha tsy mety mandray anao moa izy dia hiala tao ary anorina fiainana miaraka aminao zany maty hidiranga ny herim-ponao Ritoly tia famarinana sy rariny ianao ary tsy miray tsikombakomba amin'ny ratsy ny vehivavy toa anao no tiako Ritoly ianao no tokony ho vadiko fa tsy ny mpamosavy iny zany satria raha vaviny moa ve tsy ohatrany mamofy fofona mpamosavy tsy fofo mpamosavy ve no ataonao fofombady ka na fofo mpamosavy aza satria tsara ianao dia tiako ihany tontolon'ny tantara. Ny farana teo ary ny tantara nosoratan'ny JV Andriafenomanana, tantara nampitondray ny lohateny hoe Fofo mpamosavy. Nainonareo ny feon'ny Yarsliv niaraka tamin'ny Sinez, Arliva ary Roland. Tovorazana mamonzy no nikady ny sehatra teknika, Anjarliva no nanajy tosa.